politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Hita fa mizotra atsaka ny sanavany kilaliana sy firenena teraka izay fanadinana izany. Araka ny hitantsika izao moa izany dia milamina tsy akasy andavany aloha arirariana ny fitohizan'izay filaminana izay mandritra ny fanadinana baccalauréat 2024 sy 2025. Intsona dia misaotra n'ireo tokony andraikitra rehetrarehetra tsakanana fanjakana na mpampianatra na mianky na tsy anky izay mifamilian-tanana ahafahana manan-tanteraka izao ambiny. Miisa 7,740 ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana baccalauréat manerana ny nosy manomboka androany alatsinainy 12 Jolay. Ny 7,100 dia nisafidin'ny sokajy littéraire toy ny A1 sy ny A2 ary ny L. Ny safidin'ny sokajy siantifika kosa ny 7,700 ambiny izay marihana fa nianatrany raha araka ny antotanisa teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika. Tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena nefa ny siantifika izay ho lasa enjeniera teknisianina anao ireo asa fikarohana. Feno iray volana katroka omaly 2 Jolay 2024 ny andra nataingina teleferika nataon'ireo manam-pahefana no tarihan'ny filoham-pirenena sy ireo olo-manan-kaja nasaina manokana. Zotra nosy Sorano Mandroso Miverina no natao ny 20 Jona, andrana nitondrana olombelona tao aorianan'ny andrana nitondrana an'ireo bidon jaune. Mangino ny lagara miisa 2, tsy nisy andrana intsony tato anatin'ny iray volana ary tsy mbola nisy daty mazava ny amin'ny hoe afaka mitaingina amin'izay ve ny be sy ny maro. Tsy fantatra hoe Rovina no tena miasa marina. Raha ny fantatra dia mbola misy kipitsopitsony mila lamina aloha eo amin'ny lafin'ny teknika sy eo amin'ny lafin'ny fitantanana. Ny fametrahana ireo tarbira teo ny farana teo Sorano na dia efa natsangana aza ny andry vy eo a-Tanimena sy eo Akorondrano. Faire cette remise de matériel qui va venir renforcer le centre multimédia du BNGRC. Loza mitatao ho an'ny vehivavy sy ny ankizy. Faefatra amin'ny firenena eran-tany marefo amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro i Madagasikara ary voalohany amin'ny firenena tandin-domindoza amin'ny rivo-doza eto Afrika. Raha indray isan-taona ny rivo-doza mandalo eto amintsika teo aloha dia lasa mihamaro izany ankehitriny izay tonga amin'ny fotoana tsy ampoizina ny ankamaroany. Hoy Ramatoa Josiane Yagubo, solon-tena ny INFPA eto Madagasikara. Est-ce que vous connaissez Victoire? Est-ce que vous connaissez Mireille? Monsieur le directeur général. Loza mitatao ho an'ny fiainan'ny mponina indrindra ny vehivavy sy ny ankizy ny toe-javatra toy izany raha ny nambarany ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Zava-dehibe ny fiomanana mialoha amin'ny fiatrehana ny krizy ary tsy miraviravy tanana amin'ny fanohanana ny Madagasikara ny INFPA raha ny nambarany hatrany. Ho fanatanterahana izany anefa dia mila mahafantatra ny zava-misy marina sy manana tarehimarika mazava hoenty miasa mba ahafahana mamaly ny filan'ireo faritra voakasika ny mpiara-miombonantoka samihafa. Misy noho izany ny fanolorana fitaovana informatika ho an'ny Bureau National misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandin-domindoza na ny BNGRC ho entin'izy ireo manamafy ny ezaka ataony. Efa ao anatin'ny fiomanana sahady amin'ny fiatrehana ny taom-pahavaratra izay ho avy tsy ho ela ny BNGRC ankehitriny, hoy ny Tale Général Elaky Olivier Andrianjaka. Mitombona ve le teneninareo hoe miakatra samidina anisan'ny olona zay traboiny dia ny valiny dia tsotra fa au contraire mihena foana na anisan'ny olona maty io na anisan'ny traboiny io fa tatikio koa fa misy antony marobe ny mety mahatonga nge ny fahavoazana ohatr'ireny. Manampibetsaka ny fampitaovana ny toy izao izay ho apetraka amin'ny centre multimédia ajoro etsy amin'ny foibeny BNGRC. Kendrenao anatin'izao fampitaovana izao hoy izy ny avy eo anivon'ny INFPA ny fanafainganana ny fampilazana fanairana mialoha ny ahatongavan'ny tranga ary anaovana ny laharam-pahamehana ny famonjena ny vehivavy sy ny ankizy. Ahafahana manamafy ny fitantanana ireo tahirikevitra sy tahiritsary ary antotan-kevitra. Nametraka ny dossier tao Ambohitsiroatra eo amin'ny faritra Madagasikara ny amin'ny fifatenana izay
mandray anjara amin'ny hoe kandida ho ministra. Tonga nanatitra tota taratasy ho isan'ireo fantenana andrafitra ny governatsay kristian ny mpisehatra sosialy sady mpitarika ny fikambanana haingo-paradia Madagasikara vololom-boahirana haingo-tahina Laurence. Tsy dia mahazatra antsika hatramin'izay angamba ny tahaka an'izao satria ny ankamaroany maro dia saika miafinafina rehefa manatitra an'izay CV izay fa isika no izay tsika hoe manana fahavononana izay dia tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra hoe misy olona vonona sa efa navita sedra. No mariny mihitsy moa fa nitoerana mahaminisitry ny mponina no kendreny no izy efa nisehatra teo amin'ny lafiny sosialy izay nandritry ny 17 taona. Marina mety hoe tsy ho tafiditra ao anatin'ny fitondrana avokoa fa ny hevitry ny tsirairay izay manana izay fahavonona izay dia hevery ho zavatra lehibe tokony hoenoina sy ho fantarina zany satria fotoana izao ifanomezan-tany. Maika raha teo hoy izy izay sosialim-bahoaka izay satria efa miohaka amin'izao fotoana izao ny volanin'ny vahoaka malagasy. Fa ny zavatra misy tena miongana ny volanin'ny malagasy ankehitriny, isany anankiray tsy nata fandramana izany rehetrarehetra izany. Dia izay no nanosika namoa ny fitiavan-tanindrazana hoe fotoana izao mila olona vaovao, ny firenena mila olona sa ihany koa mijoro tsy miandry atolotra izaniza fa nohon' izay afo fitiavan-tanindrazana manery izay dia nirositsika risoran'Andriamanitra fa tafapetraka soamatsara izay dossier izay tamin'ity androany ity. Mbola tsy hisy fiakarana ny sarandalana ho an'ireo kooperativa mampiasa ny lalam-pirenena fahafito. Nisy ny fionam-be nataon'ireo kooperativa mivondrona eny amin'ny fasan'ny karana. Ekena ho izy ireo fa maro ny antony tokony hampiakarana ny sarandalana kanefa tapaky ny maro anisa nandritra io fionam-be nataon'ny Zoma 17 Jolay teo io fa hotazonina aloha ny sarandalana amin'izao ho an'ny zotra nasionaly mianatsimo rehetra. Andrasana kosa izay mety ho fiakaran'ny vidin'ny solika izay efa fantatra fa hisy atoato. Hisy indray ny fivoriam-be hanapahana ny mety ho fiakarana. Lasa fialamboly zany resaka fanaovana zazakely io nefa tsy velona tsony le izy. Dia jereo tsara fa eto Madagasikara salanisa amin'ny tanany ambony indrindra eto Madagasikara dia mère célibataire. Vehivavy zany tokony manomboka samy teny ankehitriny rehefa tsisy avenir ny taranaka faramandimby hoe tsy mety tsony ty resaka tsy fanaovana fanabeazana izany ty. Raha tena hipaika amin'ireo fampandrosoana rehetra tsy voatery anaty fanabeazana rehetra. Eo seho fokotany zay ny angatahanay amin'ireo lehibe anay, angatahanay amin'ireo olona manodidina anay hoe jereo le seho fokotany fa tena miasa ireo. Tsara seho fokotany raha apetraka raha tiantsika androso ny programme général de l'État. Tokony tena mpiasa mpanjakandro tokony tena maty miantso ny lehibe anay rehetra zay. Jereo zay seho fokotany satria porofonay hoe manatateraka an'izay programme général de l'État zay. Zay mangataka foana mio ny toerana ny anjara seho fokotany fa rehefa mirahina seho fokotany dia tokony ohatr'izao foana.